Tunonoko anao fiadalam-po. Tunonoko anao koa famirapiratsan'Andriamanitra amin'izay rehetra ataony tanàna. Zavatra horesantsika androany dia hoe Andriamanitra tsy misy fetra. Dieu illimité. Tain'i Jesosy ianao. Andriamanitra tsy misy fetra. Zay l'Andriamanitra vavatsy. Efa nanazava taminao ihany za misy fotoana fa anisan'ny secret raha hitady n'Andriamanitra voalohany indrindra mila manana ray aman-dreny ara-panahy no hitaizana. Raha tsy mbola mipetraka zay critère entre na zanaka sy ray aman-dreny zay, sarotra amin'ny olona ny hita n'Andriamanitra. Jerevy tsara fa nanana équipage Mosesy zay niaraka niasa tamina akaiky tsy iza fa i Joshua. Vakio anefa ny Baiboly fa ny titre nomen'Andriamanitra ny Joshua dia hoe Joshua mpanompon'ny Mosesy. Izany hoe Andriamanitra rehefa te hiseho aminao matetika dia mandefa olona. Te hiseho tamintsika Jesosy tsy maintsy nalefa tao Maria izy. Te hita fipoahana ngezabe Jesosy tamin'ny ministera mpanompony tsy maintsy niaona tamin'ny Jona mpanao batisa. Ohatran'izany rehetrarehetrany ny zanak'Israely tsy maintsy mila ny Mosesy. Jerevitsika tsara fa na ny misy fifohazam-panahy teto Madagasikara olona no nampiasain'Andriamanitra. Zay niainga tamin'ry Nenibe Raveljanahary, ry Nenilava, ry Soalamo, ry Dadatora Kotozana. Be ny olona zay natsangan'Andriamanitra. Ka ny Baiboly ihany koa dia milaza fa tsy hanao na inona na inona Jehovahandriamanitra raha tsy efa milaza n'izany izy amin'ny alalan'ny mpaminany mpanompony. Zany hoe misy olona zany alefa n'Andriamanitra. Ka ny olona raraka amin'ny fandraisana ireny olona alefa n'Andriamanitra ireny sarotra aminazy ny hita n'Andriamanitra. Nanazava tamintsika misy fotoana fa anisan'ny secret anankiray nampahomby ny Solomona dia ny fahaizany nanaja ny ray. Ny ray dia tena misy défaut. Ny rainy dia tena nanana erreur ngezabe fanajaina. Satria fantany fa niafina tao ambadiky Davida le Andriamanitra zay tokoa. Amen. Ny olona tsy amin'ny fahendrena dia tsy mba matakatra an'izany fa everiny foana hoe zany amin'izao fa afaka miresaka amin'Andriamanitra direct. Za tsy mila pasteur intsony, za tsy mila ray aman-dreny intsony. Tsy mety zay fomba fijery zay fa mila mahita ianao hoe misy Andriamanitra amin'ilay iraka misy ao. Misy Andriamanitra amin'ilay ray aman-dreny zay mitaizanao. Amen. Ary anisan'ny zavatra resako atsika tao anatin'ny roa andro Mosesy hoe raha izara lova ho any rainao aza ny fananany miadivana mandana notanio azy secret nananany le fananany. Alleluia. Loatra zatranetrany satria tsy maintsy mila ray aman-dreny hitaiza ianao mbo tafavoaka. Tsy misy karazan'olona vavaka ihany no ilainy fa izy tsy mila n'izany hoe tezaina natao izy. Tsy mety zany avaka. Tainy tompo ianao. Alleluia. Ka ny olona anankiray rehefa manana connexion tsara amin'ny ray dia mazava ho azy tsy maintsy lasa lavitra. Alleluia. Ary tsy manao foana ny olona tsara fifandraisana amin'ny ray aman-dreny. Tsy manao foana. Ary revenao io tsara ny fifandraisanao amin'ny ray aman-dreny nao ara-pana zay karazana fahasoavana misy aminazy lasa misy aminao azy na tsy nangatanao any. Dia rehefa tsara fa i Solomona tsara mba nangataka tamin'Andriamanitra mba haminofo zany. Fa i Davida ny mpaminofo. Dia lasa nifindra ho azy tany amin'ny Solomona dia fanomezam-pahasoavana maminofy. Naminofy Davida mpanjaka nitenin'Andriamanitra hoe tsy hainao manana io tempony io fa i Solomona zanakana. Tamin'ny alalana nofy. Ary matetika mihitsy Davida ny maminofy atao anaty Baiboly ato. Dia lasa nifindra tany amin'ny Solomona io fahasoavana eo amin'ny mpanjaka 3. Mpanjaka voalohany toko 13, andiny 15 ka hatramin'ny 21. Tamin'ny nofo izy no nisehony Jehova tamin'ny Solomona. Avitaizany ampitany zavatra avitany amin'ny rainy nifindra tany aminazy. Tamin'ny Jesosy anenao. Dia ao anatin'izay indrindra rehefa nakany amin'ny tendrombohitra anankiray antsony Baiboly hoe fiovantare Jesosy dia voalaza tagnatin'io andimy soratra masina io fa niseho tamin'i Jesosy teo Eli sy Mosesy.
Nefa raha makitantara ianao a, i Mosesy tsy nampiditra ny zanak'Israely tao amin'ny tany Kanana fa i Josoa. Nagnino raha mba i Josoa no miseho teo fa tsy Mosesy. Raha vakinao koa Eli nisy nandiny, tsy izy fa i Elisa. Zay nanana anjara ositra indroa mihitsy, 2 fois plus. 2 fois le zavatra nananany Eli zany tao amin'ny Elisa. Fa tsy Elisa no miseho autorité de Moutari fa i Eli. Ny antony ny ray aman-dreny ihany no napetraka Andriamanitra aseho amin'ny fiainana. Raha tia mantatra anao zao dia tsy maintsy andaniny anao moa zany najovy. Tain'Andriamanitra nino. Dodrotsay hatrany amin'ny tontolo ara-panahy. Satana mialohan'ny atakeny kristiana anankiray mamantatra anao izay iso moa ray aman-dreny mitaizany kely. Satria misy zavatra miainga avy any miampita aminao io. Zany hoe ny fahasoavana miasa amin'ny fiainanao ke zany zao zay fahasoavana ampiasany tompo anahy. Tsy pirairay zany miteny an'izany fa zay mihitsy ny principe ara-panahy. No fomba hitahiny Jesosy anahy rehetrarehetra lasa hitahiny tompo anao. Satria ny sakafo hoaninao eto dia le sakafo voary ara-panahy resaka io. So dia misy teny mivianina tena mena sakafo. Tahiny Jesosy amena. Alleluia. Dia vaky tsara koa ny Baiboly fa i Petera dia nitsofony Jesosy rano fa ho rainy fiangonana. Tsofony Jesosy rano izy fa ho rainy fiangonana. Aminao ozy maorona ny fiangonana. Dia vakeo amin'izay ny Baiboly fa raha nampitahaina Petera sy Jodasy, ny Petera ny tena gravy. Roa samy namadika io. Jodasy namadika ny Jesosy, Petera koa namadika. Samby namadika ary neny Petera samby maso teo izy namadika. Samby maso ny Petera namadika ny Jesosy. Hoe amadika ahy ianao izy. Nefa mbola nahazo famondramo Petera. Intelo be zao Petera no namadika. Fa i Jodasy ny ray mandeha ihany. Vakio nefa Baiboly fa i Jodasy tsy nahazo famondramo. Nefa indraiky ihany no ny gafy. Indraiky ihany nagnano zavatra fafa. Fa i Petera ny gafy intelo mbola nahazo famondramo. Eo metraka question hoe fa nagnino satria izy voatsodrano ho rainy fiangonana. Nanana le anarana maharay. Io zany zavatra apetraka Andriamanitra hoe ity ray aman-dreny. Ireny karazan'olo reny zany no antsoiny Baiboly hoe patriarka. Patriarka. Zany hoe manana teny fikasana. Nanaovan'Andriamanitra fanekena. Mifanaiky taminazy Andriamanitra. Karaha ataonao zao hoe nagnano mariage tamina lehilahy araiky. Na vehivavy araiky mifanaiky nareo. Sarotra be ny magnala na ny fifanekeny mpivady raha sarotra be ny magnala anazy. Mainka fa ny fifaneken'Andriamanitra amin'izay magnoditra. Azonao be ny zavatra tiako tenenanao? Alleluia. Amen. I Abrahama rehefa nagnatitra zavatra ho tany amin'ny Melkisedeka dia nomeny Melkisedeka mofo sy divay izy. Ny dikany hoe mofo sy divay dia fifandraisana na hoe communion. Communion. Raha vakinao Baiboly isaky izay avy mandresy i Abrahama dia ateriny any amin'ny Abrahama amin'ny Melkisedeka ny ampafolo ny zavatra nitahiny Jehovah. Dia saky fa amin'izay zareo lahy mitrotro. I Abrahama magnatitra le fandresena fa i Melkisedeka manome mofo sy divay. Ny dikan'ny mofo sy divay dia communion, fifandraisana. Ka ianao zany mila mifandray ianao amin'ny ray aman-dreninao anapana. Mba hatonga n'Andriamanitra iseho miariary anao. Mba hatonga ny fahasoavan'Andriamanitra miseho anao. Zay ho anisan'ny problème araiky amin'olo mivavaka. Mandeha agnatina fiangonana anankiray izy ary tsy tapaka. Fa io tsy mifandray amin'ny ray aman-dreny ara-pana. Tadidio fa ny fiainanao mila ataonao mifandray amin'ny ray aman-dreny ara-pana zay mivavaka ao anao sanana. Dia nazavaiko moa tagnatin'izay ny fomba anankiray ifandraisanao amin'ny ray aman-dreninao ara-pana dia ny fanajanao anazy. Ny fankatoavanao zay teneniny. Ary rehefa mahatsapa ianao fa voata dia mba magnatitra ianao zay mba azonao omena azy. Mifandray amin'ireo manomboka. Misy karazana lien d'âme avy amin'ny alalan'ny ray aman-dreny mankany aminao. Alleluia. Nazavaiko teto zany misy fotoana misy tsy resy lahatra fa zay ny fahamarinana. Ny fomba hiconnecteavanao amin'ny ray aman-dreninao ara-pana dia amin'ny alalan'ireny fanomezana.
inona me fa nomenao anazy tamin'ny fotoana nandresy tamin'ny fotoana nitahinanao ino mba naterinao taminazy. Ny Abrahama zao ny fomba ny connecté avy tamin'ny Melkisedeka tamin'ny alalana dimy. Ny anao samy alalana ino. Iny Jesosy ianao. Tamin'izay zany somary nanitsikitsikiletsika mihitsy fa natadidinao hoe misy amintsika io za angatika vavaka fomba raha tiany andalova amin'ny pasteur zany. Isakizy mararirary vao mitady pasteur. Isakizy misy olana izy vasa zany mandeha agnaty mandada. Allô dada, afaka mandray anahy marana bake. Efa nino marao teny za zay raha mila délivrance. Dia jireo zany hoe tsy mamantso ray aman-dreny ko tsy mila délivrance. Tsy magneno misy telefôna ny dada io raha tsy nanonofo ratsy. Mampitediteny hoe anao magnonofo ratsy mateditetiky mbola magnantso anahy mateditetiky. Fa iny Jesosy fa raha tsy nanonofo ratsy tsy magnantso io. Tsy magnantso. Nefa ny tegna ndraindray mba mamagnontany tegna mihitsy hoe za marao io zanako vavy. Za marao io zanako lahy. Za marao io. Anareo reny tonga dia tadidiko le tsy haikeo e. Anao mety mieritreritra zao hoe zaza mety tsy fantatitady tsy tadidina. Fantako zao. Aza vao manompo maso karaha teviteny teiza fao mbola barakale. Fa tsy mahazo miteny ny zanako be. Fa nary vao zanako moa dia fa haiko hoe teiza fao miziloka hela izy tsy hita. Tainy tompony ianao. Tainy Jesosy ianao. Amen. Amen. Alléluia. Misy ao mety mijery hoe ny olona ho mifosy ny pasteur magnano dimy. Fa izy karaha tsy magnano akelotsy. Nazavaiko zany tamin'ny lakanisy hoe nenery toa tsy akeo no latsikinay. Fa zay miconnecté amin'ny ray aman-dreninay ndraiky any ambadika. Satria ny ray aman-dreniko tsy akato. Azonao hoe ray aman-dreniko any ambadika. Dia any aminanjy ilay izy matiry fa tsy taoko akeo. Satria tsy mety moko zany rehefa hoe agnano dimy zany dia hoanahy ihany aveo. Ary be da be ny olona diso olona karan'izany. Mihevitra izy fa rehefa pasteur hoe tsy mila magnano dimy. Mivala tompoko dia tsia. Satria ny pasteur mba tahin'Andriamanitra koa. Dia ny ampafolony amin'izay mba tahin'ny tompony pasteur mila teriny pasteur iny amin'ny ray aman-dreny. Ary tsy normal anao pasteur rehefa tsy manana ray aman-dreny. Matoa lasa pasteur zany misy olona mosotro anao. Misy olona mitsodrano anao, misy olona mitaiza anao. Fa tsisy olona hoe tonga dia pasteur anao tsy raha adama. Fa iny Jesosy any ianao. Ohatraohatran'izay zany ny zavatra mba nazavaiko tao anatin'izay roroandro zay dia mba avantage kely ho an'ilay tsy teo moa zany. Amen. Alléluia. Amen. Dia be da be amintsika zany lasa tsy connecté dia lasa misy sakatsaka na fiainanao. Au lieu dia andrainy le tsodrano, au lieu dia andrainy le fahasoava, lasa tsy azonao le izy. Fa za mba mivavaka mba ho azonao amin'izay le izy manomboka. Amen. Fa iny tompony ianao. Alléluia. Amen. Jerevitsika tsara fa tsy nampitovian'Andriamanitra laharana tamin'ny Mosesy mihitsy Joshua. Na dia Joshua raha nampiditra ny zanak'Israely tao amin'ny tany Kanana. Ka za dia mba miangavy ianao mila mitombo ianao ara-panahy. Ny fomba hitomboanao ara-panahy dia mba fanananao le fo mahalala arak'ilay nangatany Solomon hoe meo aho izy fo mahalala tsy fo magneno. Amen. Alléluia. Na dia fantatry Solomon aza ny fiainan'i Davida ray dia hainy tsara ny fomba nitantarany anazy tamin'olo. Hainy tsara. Tsy milamina ry havananao raha ohatra ka misy olo zany manontany anao hoe papanareo mangalatra akoho. Dia anao ndraiky maromaro izy mametaka azy. Fa raha tegna papanao marina izy anao no miaro anazy. Nandeha vonimina poulet de chair arinaky. Izy hoe iny tsy magnano zany. Amen. Alléluia. Zany izy lavaka e. Satria ny rainao dia fitahinao anao. Fitahinao anao. Anao zany raha vao manana ray aman-dreny fitahinao anao. Satria avy amin'ireny ray aman-dreny ireny misy karazana fampianarana raisinao dia iny lasa manova fiainanao. Misy révélation omeny tompo dia iny lasa manova fiainanao. Alléluia. Satria ny ray aman-dreny dia efa voatokana ho fitahinana ho an'ny zanaka.
Nazaveko antsika nomaly ho an'izay rehetra tonga teto fa nisy mpanompon'Andriamanitra taletaka ny masina tany antsoina hoe Joel Austin. Io Joel Austin io no anisan'ny mpanompon'Andriamanitra manana-pino maro, tafiditra anatin'ilay manana-pino maro indrindra izy zany. Be ny pino satria tamin'ny taona maromaro lasa zay rehefa manana-pino 60,000 membre izy. Rehetra zany 60,000 membre zany jusqu'à ezeky zany. Maro le zany. Nefa tamin'ny fahavelon'ny papany tsy nanana afa-tsy 2,000 membre zany. Olo 2,000 ihany no mpivavaka tamin'ny fiangonana. Tamin'ny papany mbola nitondra le fiangonana. Dia avy eo maty papany. Dia rehefa maty papany, izy no nandimby ny asa fanompony. Dia rehefa izy nitondra ny asa, lasa nanana-pino 60,000 membre zay. Faranao mamisy olo malina ino tena secretnao Joel Austin fa tamin'ny fahavelon'ny papanao tsisy afa-tsy olona 2,000 tato. Zao efa lasa 60,000, ino no tena secret? Dia tsotra ny navaliny hoe zao izy zay nofinofiny papanay tamin'ny fahavelony. Tena tsara zany fa zay nofinofiny papanao any aminao no tokony ho tantera. Raha tsara ny fifandraisanareo. Fa misy ravana ny zanaka tia-tena. Asainy mivavaka ho anazy papany. Dia izy mandresaka vakeo barakambana izy manantany. Asainy magnano délivrance anazy papany. Izy mahomby vakeo pataya. Asainy maminany amin'ny fiainany papany. Izy mahomby vakeo folo-paity. Efa lany raha io magnano sara mirehetra izy. Tainy Jesosy fandana mba mianatra ireo olona namombika anaty Baiboly tao. Alleluia. Tainy Jesosy ianao. Amen. Ka ny nofinofina ray aman-dreny zao dia ny zanaka io tanteraka. Alleluia. Za zany zao hoe maminofinofo manana trano vato be, anao lasa manana misy 10 hectare. Za mety maminofinofo manana fiara, anao lasa manana betabe. Tarikany mba hanana maro loatra zay fanananao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. I Solomon no nanamboatra ny tempoly fa tanin'i Davida le nofinofo. David zany nanofinofo nanamboatra tempoly dia nanambo ny materiel isan-karazany. Fa tsy neken'Andriamanitra nanamboatra an'io. Alleluia. Dia nazaveko nomaly fa raha vakinao zany bokin'ny Malakila dia mampianatra ozy hoe atero nareo an-trano fireketako izy izy. Folo mba asinkanina ao an-trano. Asinkanina. Raha petraka ny question hanina ho an'ny jobo, hanina ho an'ny babanao. Fa io tompony io. Mba asinkanina izy ao an-trano. Ary tadidio nazaveko no maly fa tsy ny mpino no manapa-kevitra amin'izay tokony ampiasana ny dimy. Fa le ray aman-dreny. Fa tsy hoe za hitanao tsy nanatao kasibosy dia nofonkarena anaty dia niko kasibosy to meko andaty. Dia tadidio fa amin'izay fotoana izay nagnano miasa ny pisorona. Idada te vidy ramoleo kasibosy ndraiky nivangena. Idada te vidy simangabony ndraiky anao nividy kasikety. Mamelo ao an'igny alo mamebe to dimy manahy to meko anadady. Tsy anjaranao mamisabisa an'izany fa anjaran'ilay mpisoro. Satria izy mahavantika io raha tsy ampy eo an-tranon'Andriamanitra. Pile micro tokony vandeha godrogodro ndraiky ndesinao mitany. Misy zavatra mifanao atsiro sy avarotra mihitsy. Jirama tokony hifehy. Savongo ndraiky ndesinao mitany. Eto magnadivona trano dimy manahy Kristo. Raha anao tapahanao jiro velona vao ala. Nefa jiro tsy manjara-pandeha any amin'izao. Anjaran'ny mpisorona no mamantatra hoe atohino izy. Tain'i Jesosy ianao. Alleluia. Amen. Fa tsy anjaran'ny mpino. Fa betabe ny mpino karan'izany. Ary zany no anisan'ny nahararaka ny Saoly. Asa tokony ataon'i Samuel izy ndraiky nagnano anazy. Rehefa dimy atero an'ilay mpisorona dia anjaran'ilay mpisorona ndraiky avakeo mamisabisa sy mandiniky ino ny zavatra dia atao prioritaire.
Ain'Andriamanitra ninao. Alléluia. Ka anisan'ny connexion directe io lasaina baky. Connexion directe. Jerevinao ny olona tsy manao dimy. Lasa sahirana foana ary feno problème. Ary be da beo zany ny olona tsy mafoy dimy mamon'Andriamanitra fa mafoy vola be amina problème. Be da beo ny olona ohatran'izany. Raha vao zavatra misy problème tsy mampanino azy manome 20 millions, 50 millions. Fa ampiangona misy mafoy 500 millions. Atao rany be loatra ao. Beky miova keo misentiriny pasteur. Tainy Jesosy anino. Tainy tompo. Aleo izy ny sasany dimy moa vidianako décoration. Ho an'ny fiangonana ane zany. Adidio tompoko fa asan'ny mpisorona ny manao anazy. Tainy Jesosy anino. Alléluia. Amen. Ary nazavaiko nomaly fa ny olona ikorianana fahasoavana hoa dia zay olona mahavita mamoky matavy ny rainy. Teanao ve mba ikoriana aminao ny fahasoavana? Mandana mba magnano sakrifisy mihitsy ndana vokiso matavy pampanao. Amen. Alléluia. Tsy misy mitondra jaboran-kena rehetra. Evy miara-panazy milamina tsy bebe. Kunasa matavy nam'le karan'izao reny mihitsy. Evy miara-panazy. Raha teto anao nomatina mazava za hoe fantaky Isaka aneo za fi Jakoba io olona le tsofi mirano io hoe na misy andeha tsodrano i Jakoba. Fantany tsara ary izy misy tafinao. Voilà. Feo ni Jakoba. Fitany ny fomba. Karatany ny Esau. Fa ny riatany tany foana tsodrano io nianto na tsiro loatra sakafondisiny. Dia tsy baccalauréat maro be izy. Tsara. Fa loatra izy dia tafiteny ny vavany. Misy zany avakazina zanaka mahay magnano zay mahafaly ny babany. Fa misy ndraiky raha hagnano raha viotry ny babany fa raha nono. Dia rehevinao ny secret nahafaly Jakoba nahazo zavatra. Mitondrasany raha tiany babany. Tainy Jesosy ianao. Alléluia. Zany ny tegna marina zany Isaka dia nahalala fa i Jakoba i tsofiny rano. Ny feonozy feon'ny Jakoba. Ny tagnany Esau. Fa natsiro loatra le sakafo dia navotsony le bénédiction. Tain'Andriamanitra ianao. Alléluia. Amen. Ka amin'ny fotoana ianao tsara ny connexionnao amin'ny rainao ara-panahy. Misy eo aminao Andriamanitra. Lasa tsy victime zany tsony ianao fiaina. Fa nendray izy avana tsy zany zavatra ataontsika. Be da be ny olona tegna mahatsaky hoe zatra amin'ny vavako tato. Zatra mba nagnarako toroteny ray aman-dreny. Tegna regniko miova ny fiaina. Io fiainan'ny miova io reveny manjany ambadibadika. Izy rery any faly. Zatra mba nitandrinesako toroteny pasteur tamin'ny radio. Ohatran'izao zavatra. Fa io fiainan'ny tsara io ny ambadika izy. Megnera-mino miara-mifaly any. Zatra namonjeko fivoriam-bavaka atao amin'ny ziona. Tegna regniko mihitsy, tegna regniny mihitsy. Fa izy zavatra regniny io ataovany sodiratra amin'ny pokatra an'azy. Sasa zany hoe mandeha mivavy tsy mitondra poketry. So dia tantiky anao katra. Adokony an-drano le mavendivendy jiaby fa le mahia. Tadio fagnany Farao magnandro fagnany Farao. Azonao ny Farao izy le nagnasa zanaka Israely andeha mandiana volana rehetra aby zay tokoky. Azo mitondra raha. Ty fagnany Farao indreo mbola miataky kristianina maro. Tsy mampitondra vola bebe mandeha am-piangona sy beka atao rakitra. Tainy Jesosy anino. Mila tonga saina tsika hoe miova amin'izay ny fanavaozana antsika. Amen. Raha teo taina Andriamanitra. Satria ndana mba petrao question. Taiza moa ny afahanao nahazo fahalalana tsara. Tsy tamin'ilay mpanan'Andriamanitra zay nampianatra anao. Taiza ny nahafahan'ilay devoly taminao nivoaka tsy ilay mpanan'Andriamanitra nanao délivrance. Taiza ny natonga anao lasa manam-ponono mahafanty raha jiaby fantanao. Tsy le ray aman-dreny ara-panana matoronao. Ka raha mba mandresy ianao tsy rariny sy hitsiny raha mandeha andondongo tany misy anazy ianao aiza misy ianao. Fa anoana anao zay
amin'ny asa zay atao. Zany mahatonga na mba mitabataba foana sanatry hoe lany ndraiky zarana beleko no maty lany sy izy koa nivadiky rambileko no lahady sa iny koa ke zakeny any tsy hiala kito tsisy manome volana rambileko satria le raha tsy meninazy raiky fi menitsika jiaby da iny Jesosy anina. Alleluia, amen. Ka anatin'izay rahasanabavy raha tianao isehoanao le Andriamanitra tsy misy fetra secret anankiray fakako anatin'izay manana finoana mila mino anao. Ny atao hoe finoana dia tsy ino fa assurance. Anao zany mila mangana assurance tsara nga tsy risy zany tsara nga tsy revona zany ary zay nolazainao Jérémie 32:27 izaho ozy no Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra mo misy zava-mahagaga zay tsy haiko fa na dia anatin'ny zavatra anankiray zay fa mampametra-panontaniana mandiso farantenan'olo maro mety misy tafiteny mihitsy tsy tafavoaka eo ianao eo mihitsy ianao mila matoko hoe vitako. Alleluia. Sara natao mihitsy raha ny situation misy na ny vola am-pelatanana hoentiny magnano travan'Andriamanitra tsy misy fa agnaty kôko misy ary maventy be zay mahatonga anaky tsy miala ketiny aminy tsy mahazo rambe ty fantaky fa aminao mbo misy koa iliny akekinao mino anao pastera hoe amen. Alleluia. Ary amaly anao Andriamanitra androany amin'ny situation anao io inonino situation misy anao amaly anao Andriamanitra oza hoe amaly anao Andriamanitra raha mbola tsy reninao tsara be amaly anao Andriamanitra amin'ny anarana Jesosy. Alleluia. Manana Andriamanitra velona antsika rahasanabavy zay miasa ziskiny any. Alleluia. Manana Andriamanitra velona ino ny atao hoe finoana ary ahoana ny afantaranao fa mino anao ny fotoana vitanao magnakisaka andreo karazana fanontaniana maro be anatinao akisaka mihitsy zany le question dia ahoana zany tsika etudiant dia ahoana magnantso riany dia ahoana ozy directeur dia ahoana ozy tale ny olomi mavita magnakisaka nireny question maro be atsika iny atsika mandeha tongotra tsika hoe mandeha aiza na mandeha misy question maro be ny mipetraka anatinao ary reny le problème mani question maro be aizaka hitako volany question zavy anao tafiditra miasa question azo tonga miherinandro karaha manay question azo momiany voalety zany ihany question. Ny olona mino mavita magnakisaka nireny question maro be miisika sa isika mondranomasina isy andreo aiza mavita mankisaka nireny. Alleluia. Ary tonga dia mihetsika dia ny afantaranao moa fa mino anao tsy mitady valiny mazava zany azonao izy tsy mitady valiny mazava ny olona mino fa mankato vaky tsara ny baibolinao ny finoana nampisaraka ranomasina mena fa tsy mitady valiny mazava ozy Andriamanitra raha mandroso n'olo fa tsy namitary izy koa mandroso ma zay dia manakory ny olo mino tsy mitady valiny mazava fa tonga dia mankato. Tamin'ny nandrodana mandany Jeriko miteny Andriamanitra didiny impito fa tsy miteny Joshua izy fa vita le fanimpito zay dia manakory tsy mitady valiny mazava izy fa nankato. Ka zany raha mahiteny hoe mpandresy ianao izy mitady valiny mazava fa inono andresy amin'ino ma zay zakety da fahitanana azy aitompo ianao Alleluia. Tsy niandro fagnazavana betsaka fa tonga dia mihetsika zay ny atao hoe mino tadiny tantarany Mosesy ozy Andriamanitra taminazy atsofoe mitratranao koa tany manao dia rehefa natsofony tao boka azonao izy natsofoko tako Andriamanitra le tea ampiseho zany hoe anao iny Mosesy misy raha magnaraka anao io zany Mosesy nametraka hery maventy be anatinao dia ndanao izy n'Andriamanitra hitesteanao anazy hoe tena miaraka aminao marisa ampidiro anaty tratranao koa tananao tsy nahotany Mosesy dia manino
Beda bemtsika rehefa mba asaigny mamandraha dia karakory zay navady be question tsika mila vitanao mamikisaka le question. Amen. Tonga dia mihetsika ary tsy mitady vandrany mazava fa mankato zany rehefa milazana fa min'olo anankiray. Alleluia. Amen. Amen. Dia jereo fa nahita zava-mahagaga mosisy satria tonga dia nankato izy. Finoana rehefa manangaran'izany. Matetika dia satana foana ny averintsika fa mahavita zavatra vavy. Vita be ny olo ohatran'izany rehefa na tsika magnano trano maventy be anatina krizy be da be olo ny vola zay re misy raha vavy. Tsy dia ndareo mitrekitreka anaty eto sonandro simana rambleo fera place fantsika isanandro natrekitreka mirakarana tsy mazava tsy mazava azavegna aminao karakory vita be ohatran'izany. Da raha voanao zany mahavita zavatra mihoatrany no vitanao misy devoly rangahy satria anaty mampalahelo mpivavaka mihitsy izy mino devoly io. Aminazy zany namba izy mpamelatra baiboly isan'andro Andriamanitra zany tsy afaka mitady tsy afaka magnano fagagana devoly. Da raha voanao mahavita ceinture tsy mitovy amin'ny aminazy lazay ny ceinture ny devoly. Izay ny couleur namba ataonao hitany rakora karaha jaune ndraiky ino raha tsy avaka asa bakeza magnano kolosy hidra ataonao lava lazay ny fa resta pasteur resta ozy tsy etsony ka be tabe ny olo manana fomba fijery karan'izany. Devoly foana everiny fa mahavita zavatra. Fa za milaza aminao fa mofa baraka amizay satana manomkandrano satria hihetsika amin'ny fiainanao Andriamanitra. Iza hoe hihetsika amin'ny fiainanao Andriamanitra. Azy raha iny zay rakoramin'jareo ainy. Anao tsara nandeha tamin'ny Tomasy. Anao tsara nandeha nijoro taiza nangataka taiza fa teto am-piangonana teto anao androany nahazo tsidrano ary nandresy iverineko anao miaraka amin'ny fijoroana mahavolombera. Tsy miasanao ndraiky taloha za maharary loko mariny nao ndraiky davita nananjinimoany anaty taloha za miasanao tao za zao moeza fonja gomeo zao za malaza koragno agny koragno ambadika agny aby satria tsaloko za ndray mandeha agnaty roplanina za ndeha Tananarivo mbola misy miketriny anahy kely azo raha olo tamatavy ena ino tolavan'izany pasteur David za amin'ny mikorana na azony raha zay mitabaka ao za dia azony raha ka tozy foka iaza anao dangere moa niazany ozy zay dangere nino moa zay izy zanao tsy azo sangisangy maromaro nolo mifosafosanazy tonga dia namboariny asy namboariko eno zare raha fojala rehetra zay izy ny olo mipetraka gilibogi eo zany na olo fosaina aby tsy fantatra satria zany misy moa zany mieritreritry zany pasteur zany le tsy haiko e mandeha machine fo mandeha aloha rendava fa nitona izy ny tsy agnaty saina misy hoe iny izy akilako fa ino Andriamanitra ny fa iny Jesosy abetsaka olo manana fomba fisainana karan'izany fengany mba tsy hanisy an'izany ianao. Alleluia. Ka za dia tegna milaza aminao tsy resabe tsony no hitanao manomboka androany fa porofon'Andriamanitra fa nanitsaka ty toerany ty tongotra anao androany. Porofon'Andriamanitra fa nagnaraka an'izao toroteny zao ianao androany. Nanaveto anao aheno mihitsy ianao ary ahita ny masonao fiovana mahagaga, pasika mahagaga, fanesena mahagaga, fijoroana olombelona mahagaga, raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Amen. Satria ny Andriamanitra ivavahantsika Andriamanitra tsy misy fety. Alleluia.
Amen. Amen. Velona Jesosy tsika. Hitanao ny lalàna ny zavatra anankiray velona izy mihetsika. Azonao zany? Ohatra anao zao raha makatrondro avy tanaty rano, tsy afaka tenenina mihitsy ny trondro ala karaha mbola velona. Ny afantarana an'iny mbola velona dia izy mihetsika. Ka ny afantaranao an'i Jesosy sy androany fa velona mihetsika ny poketrinao izy. Mihetsika izy amin'ny zavatra amboarinao iny. Mihetsika izy amin'ny adinao. Mihetsika izy amin'ny zavatra jiaby ilainao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Mihetsika aminao androany mihetsika Andriamanitra. Hiditra mitsehatra amin'izareo Antananarivo amin'ny Andriamanitra. Hiditra mitsehatra any Majunga. Hiditra mitsehatra any Toliara. Hiditra mitsehatra any Sainte-Marie. Any Fenerive Est. Hiditra mitsehatra Maroantsetra. Hiditra mitsehatra Mananara. Antala. Amorondava. Afenaransoa. Hatramin'izay mbola tsy voatombo teo hiditra mitsehatra. Na any ampitan-dranomasina hiditra mitsehatra. Alleluia. Mandreny zany feoko zany ianao e. Amen. Hitanao tsara fa io Andriamanitra antsika io dia mahay manangana ny maty. Bakeo ny bokin'ny Romana 8:9-11. Romana 8:11. Izy hoe raha ilay fanahy izay nanangana ny Kristy tamaty izy no mitoetra ao anatinareo. Dia io fanahy io izy no andeha hanangana izay rehetra mety maty ao aminareo. Enao ve zany e? Inona moa ny atao hoe fitsanganana amin'ny maty? Taloha ny amarana antsika anazy. Ny atao hoe fitsanganana amin'ny maty dia ny fiverenana ho amina fiainana. Tononoko zany hitsanga aminao manokana. Hiverina amina fiainana anankiray. Noviny ianao mba naheno ny fiainanao hoe ao tsara izy zany. Ho averina amin'iny ianao ary atao tsara lavitra. Atao tsara lavitra. Izany rehefa atao mitsangana amin'ny maty. Fiverenana ho amin'ny fiainana. Alleluia. Amen. Amen. Fivoahana avy anaty fasana. Izy tonga ny antsika nalevin'ny Satana tanaty trosy. Nalevin'ny Satana tao anaty fahotana. Nalevin'ny Satana amin'ireny karazana fanilikilina maro samihafa reny fa avoaka tao ianao androany. Miditra mihitsy azo ao amin'ny tontolo fanahy mamoaka anao avy ao fasana. Zay nandevoelany Satana hanome anao fiainana. Milaza amin'ny fiainanao androany miova amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Miatsara amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko fa mivaly olana iny amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Tadidio rehefa fa ny fasana tsy mitovy amin'ny trano rehetrarehetra. Ino velo? Ny fasana dia tsy mitovy amin'ny trano rehetrarehetra. Fa ny olona manana ny herin'Andriamanitra tsara lavitra ny midirany ny voany. Azonao ve zany? Tsara lavitra. Ny fasana zany dia anisany toerana anankiray tsy afaka voany. Raha ny olona midy koa zany tsy afaka mamoha ny fasana. Misy mpiambim-pasana. Misy mpiambin-jino. Izay olona manana ny fanalahidin'ilay fasana ihany no afaka mamoha. Ka androany ty ilaza aminao zany fa Jesosy no manana ny fanalahidin'ny fiainana. Io Jesosy io mibabatsika eto amin'ny toerana ity. Ny anaran'i Jesosy no amohana zay zavatra rehetra mihidy amin'ny fiainanao. Dia misokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Na inona mihidy mandreny zany fieko zany izao. Oka isokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Oka isokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Oka isokatra amin'izay ny fiainanao. Amen. Kasatsy amen. Alleluia. Alleluia. Ary tsara lavitra amin'izay ny voanao. Ahita fiainam-baovao amin'izay. Ahita zava-baovao amin'izay misy. Ny afantaranao koa fa mitsangana amin'ny maty ny fiainanao dia lasa miverina miexista indray. Misy karazana zavatra nataonao mety hoe mijanona na hoe nihidy na hoe tsy hitantsony. Tononoko ary didiko amin'ny anaran'i Jesosy miverina miexista indray. Le fahefa-manaonao, fahefa-mividy, le fahefanao mibaika. Tononoko miverina miexista. Oka hiverina miexista. Alleluia. Misy karazan'olona ny amin'ny tsara dia niantso anao izy. Dia hiteny izy hoe averiko amin'izay no volanao fa ela loatra. Miverina exista amin'izay ny vola eny.
rehefa tsy netretinao asoa na anao rehefa tsy natadidy eo hoe misy an'ity tany ao iverina existe eo maminany amin'ny fiainanao aoka hoe zavatra iverina existe ho amin'ny fahatsarana ho amin'ny valibava renao hoe zany tsodrany toneniko anao amen halleluia raha tadidinao ritra tanteraka ny raha tao amin'i Jesosy rehefa maty izy fa niditra nitsetra rehefa namasina mahay ny zavatra rehetra fa niverina ny existe Jesosy tsy ratsony zay natao manazy nitrobobo zareo tamin'ny lany voany takila ny tarafony eoko lany voa io mijahana reny mbola misy raha fomba testegna ananjy saboha be itrobory ny testegna ananjy satria amambola nitilitily mbola misy raha satsisy mararany zany izy izy efa tsisy ratsony aronondreo maty jerevy tsara fa tsisy tsony raha fa miditra nitsetra ny fanamasina niverina ny existe nde Jesosy raha jerevan'olona zao mety tsisy tsony amin'ny comptenao amin'ny bancaire tsisy fanantenana tsony fiainanao raha mijery ny etanao androany anao zao tsisy hevitra tsony fa tonomboka amin'ny anaran'i Jesosy iverina existe indray anao ary tononoko fa mihoatra lavitra ny teo anao metsara halleluia ny fahafatesana manko dia manafona ny fisinao izinao zany ka amin'ny tontolo ra-panahy misy an'izay antsona hoe fanany fahafatesana zay io fanany fahafatesana io tsy hoe mamono olo fizika foana fa io possible mamono fidiram-bola mamono karazana carrière mihitsy mamono ny activité rehetra zay ataonao mamono le fifankatiavana antranaty fifankaty fanany fahafatesana dolo ny atenatena fa androany joeto amin'ny maharelan'Andriamanitra zay karazana fanany fahafatesana bibiby iarana lavitra anao tsy afaka itika ny toeram-piasana misy anao tsy afaka mibloke ny fiainanao tongentanao io androany ho sarzen'Andriamanitra hery vaovao ahafahanao mandresy ny asan'aiza halleluia ny problème ny avana matetika ny olona be problème tsy mafoy ho an'Andriamanitra maheno renao ny olo be problème tsy mafoy ho an'Andriamanitra nefa jereo tadidinao tonteny dadary tamin'ny alady ny adversaire anao mpifaninana aminao amin'ny problemenao ino mety magnatry raha izy amin'ny fimasy any amaty anao ty mody midera foana amin'ny volan'ary zato mody fanina teranaiana roatratana fanafagevana isereka topanamaka roatratana anyakoana roatratana roatratana atena kamera fotsifotsy le misy magnano beso kotsy amin'ny tontolo bao alefato avy nanompo any Jehova avy nanompo any Jehova fa moka ndray olo tsy mahafantatra olo tsy mahafantatra fa izy olo mahafantatra masina ony Andriamanitra Jehova masina aozy zanahary masina zatao bosibosy aozy vavabe fo karaha anao ko mitaligny raha korana dia misy ty karan'izany na ampina tsigara andreo kely tsy malaka rery zatona tiko tsy mahazo sigara rery za mitanile mpina tsigara regny ary dorany zalahy mihitsy otriny misy zao otriny sigara tao otorona otriny izy amizio kamegnatsy da barabaray avao misy lako anazy ane zany hoe
Izy no mafantatrina telonjato voilà. Ronjato sy ny tsy mahazo. Ronjato sy ny tsy mahazo. Iny Jesosy eno. Karaha anao zany magnatitra ronjato dia misy divoly mitsy vao raha tsy mahazo io ozy. Dia milaza izy fa tegna manova ny Jehovah ozy. Misy raha karaha nolo be problème tsy mahafoy nefa ndano zao jereko olo ko nanana problème karanena agnatina tomasy jusqu'à agnaty tomasy mody mikonto vola masiny tomasy izy borita tomasy alay amigaty formation manambola fa nolo magnatona pasteur magnatona fiangonana zany mamisy raha hely desika zay ko mivoako mahita na tsara be zinadi aozy zay ko mivoaka nolo mandeha tomasy tsy manana izy tiako agora agna dadla araka amin'ny lambahoany izy tsy haiko akoho vola tsy vaky manino fa magnatony pasteur magnatony fiangonana miaka moron'olo modifany nefa za milazanao raha misy mihery faratampo dia miherin' Jesosy Kristy. Amen. Tsy misangisangy mihitsy anao raha vao Jesosy Kristy tokony tegna masinao menao voninahitra sady akarazana manatsy. Halleluja. Amen. Ka ny herin'ny fitsanganana maty mamerina anao existe indray androany. Tonono fa hiherina existe. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Za tegna mba mitsodrano androany tsara lavitra no teo an'olo zavatra hitana. Mbola tsy mikatony herinandro tonono misy zavatra tsara lavitra tsara. Misy zavatra tsara lavitra ho hitany masonao. Misy zavatra tsara lavitra ho reny sonao. Halleluja. Amen. Halleluja. Mbola tia koragna raha maventy be za fa mandigny raha mbolema. Mba mitanakely ngekinao avelanao mody foana ndraiky dada tigny andro. Alefa hoenao mba mividy raha mbole. Amen. Le zanaka raha-panaty aby andafy mividy raha mbole. Tsy miala keto pasteur liany ko tsy mahazo raha mbole. Tahiny Jesosy enao. Tahin'Andriamanitra enao. Fantatry Isaka tsara fi Jakoba itsofona rano. Fa natavy loatra le sakafo. Na mety misy erreur nataonao tany matematika tany. Mety misy fatosoana dia mety ilazainao ianao mihitsy ny diso. Fa androany zay tsodrano. Za hoe androany zay tsodrano. Tsangana moramorana mitoerana misy anao fa hivavatsy. Olombina no mivavahana n'Andriamanitra hoe tompo aza atao misy latsaka mihitsy ny tsodrano androany foka mba tena ndray zavatra goavana dia aminao za. Asa anatin'ny feonao dia mivavahana. Oh, raha io misotranao zay. Fananasina midera sy mankalaza anao zay. Manomero voninahitra anao zay. Ianao le Andriamanitra ny nofo rehetra. Ianao le mpanjaka ny mpanjaka. Tonga eto zay androany no mpankalaza anao. Tonga eto zay androany manome voninahitra anao. Tonga eto zay androany mitsaoka le anoranao. Tompo mivavaka. Mijoreko amin'ity androany ity. Aoka tompony zanakao zay tonga eto amin'ity toerana ity andray fagadady aminao. Andray vahaolana avy aminao. Andray loharano mpitahina avy aminao. Zay zavatra tsy eritreretinao ka hitanga fomba farak'izay. Misaotra anao zay. Mankalaza anao zay. Amin'ny anarany Jesosy. Amen. Mazo toerana vetivety anao. Anatanteraka fanatitra tsy fitenenina ekinao anatanteraka fanatitra. Sady volamo zay fanatitra rambole hoe. Halleluja. Androany za mbola motsitra tsodrano koa. Ho an'izay mba mafoy androany. Aza dia manentana anao mba manaova ho an'le offrande créative. Fanomezana foronina eno eno. Tsy nomanina avy tan-trano fa hitanao mamoro azy. Aleo nisy olona maromaro nanatso anany omaly joro vavolombelona.
Ita premise nangan fanatro zi fanatro tsy nitiritin'ny ho atao nataony nomany tamintsika le mba nagnentana igny mba samy bidy Simon le nanao zao izy dada ho zay voninahitra ho an'i Jesosy le niteny ary moa zay nianana izy mbola mano koa ka mba magnentana anao za ianao tonga eto androany mba aoka ianao mba hafoy androany le misy karazana fanatitra raiky manokana zany mba ataotsika amin'ny ampovoany io hoantsika le vidianatsika andoavatsika midina rambole amen na satria ny fiangonantsika mila totofa misy toerana mila totofa amin'ny maître satria nataonjare ambo be le izy le mila rambole maro be tenenao zany androany folo voyage ny sasany telopolo ny sasany tsy haiko firy amen na teneny mekekinao mbo magnanova hoe amen asanao tambony ary fa ivavatsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no mba hitsofako rano andreto vahoakanao nizanizy izy tompo androany amafy amin'ny fanjakanao nizanizy izy Jesosy mahafoy amin'ny fagnamboarana ny trano-piangonana milibere androany fahasoavana zay efa nampitoerinao elabe tatao anatiko tato androany fotoana tompo amotsoraka an'izany fahasoavana izany ho an'ny vehivavy eo ho an'ny lehilahy eo ho an'izay rehetra manaraka an'izao fandarana izao izay tompo amafy amin'ny fanjakanao oka ndray fitahina mihoatra izy amin'ny anaran'i Jesosy manonona Andriamanitra fanasana na fomba tsy takatra ny saina izay izy manary ny cancer fibrome kista izay mety hoentika aretina lazainy dokotera ambadiky zao famafazana atao zao oka ndray fanasana izy oka hosikana izy amin'ny anaran'i Jesosy nizany izy ao anatin'ny olana saribahana mety manana problème izy Jesosy zay efa naverevitra azy ambadiky zao famafazana atao zao oka hoisy miracle ho ataonao fa namasiny anampy azy hitahiry azy atonga azy andresy any problème maso azy votsorako eto androany ny teny pasoavana oka hotahina Andriamanitra ianao ola hoe oka hotahina Andriamanitra ianao oka hoisy vanimbavaka ho rensofinao eo no eo oka hoisy mesazy fitahina ho tonga aminao eo no eo resa ny pasoavana izany ny anaran'i Jesosy amen na afaka mitsangana ianao avy any aoriana dia zay mba hamafy amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'le tranon'Andriamanitra atao ato amin'ity ampovoany ity zany le izy dia zay anao fanatitra malalaka zay mba vonin-karena amin'ireo ambany ireo no ataontsika